misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tratry ty alarobia fa roambe folo ny volana jolay ity tonga amin'ny lesina ho an'ny tanora zokiny indray isika kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitray, ry tompo zokinay io, misaotra anao izay fa mbola afaka mandray ny teninao indray. Misaotra anao ihany koa izay mamboly zavatsoa amin'ny fanahinay mba tsy ho very na ho diso hevitra izahay fa ianao dia manora ny lalana marina ao aminay ka mangataka aminao izay ho eo aminay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe rehefa tsy misy baiboly tsy misy sakafo maraina. Rehefa tsy misy baiboly tsy misy sakafo maraina. Misy olona sasany milaza fa ny fanatitra hohanina dia manam-porofo fa tsy ilain'ny olona iray ny hovonjena amin'ny ranalatsak'i Jesosy. Mihevitra izy ireo fa ampy ahavoanjo ny fanahy ny fanaovana asa soa. Ankamamin'ny olona mihoatra noho izay iverintsika izany fomba fijery izany ary izany no petrakevitra iorenan'ny fivavahan-diso n'izao tontolo izao. Raha marina nefa dia naterina mandrakariva niaraka tamin'ny fanatitra hafa izay nitahaky ny fahafatesan'ny mpisolo ny fanatitra hohanina. Teo koa ny ranom-boaloboka izay nambaran'i Jesosy fa maneho ny rany izay natolotra niaraka tamin'ny fanatitra hohanina. Raha tsy eo ny ran'i Jesosy dia tsy misy famonjena. Marobe amin'izao andro izao no misafidy tsy hakany am-piangonana ka manjary tsy mandray ny tenin'Andriamanitra toriana amin'ny toriteny sy zaraina mandritra ny lesona sekoly sabata. Miaina ny fanandraman'ny fahavokisana ara-panahy isika rehefa manandratra an'i Jesosy ilay mofo sy fanatitra hohanina. Ny mpitoriteny sy ny mpampianatra mahaliana fa rehefa ny fofony ain'i Davidy Saoly mpanjaka dia nisafidy nakany am-piangonana Davida. Tao amin'ny tanànan'i Noba dia nisy toerana izay namponena mpisorona 520 sy nanompony izy ireo. Tao amin'izany tanàna izany Davida sy ireo lehilahy nanaraka azy no nihinana ny mofo aseho 12 izay natao tao amin'ny efitra masin'ny tabernakely isa-tsabata. Nanome ny heriny ilain'i Davida sy ireo zatovolahiny mba hiatrehany dia lavitra sy nandosirany fahavalo izany mofo izany. Herintsika koa Jesosy. Izy no mofo aseho sy fanatitra hohanina ara-panao antsika. Izao averina isa-maraina, izao tarikety izao manao hoe rehefa tsy misy baiboly tsy misy sakafo maraina. Atao fahazaranao ny mifoha maraina sy mihinana ny tenin'Andriamanitra mialoha ny hanaovanao ny zavatra hafa rehetra. Mety voatery sakafo aingana ianao indraindray fa amin'ny fotoana hafa kosa dia tokony hankafy sy hifaly amin'ny fanatrehany sy ny heriny eo amin'ny fiainanao ianao. Indrindra moa izany fa amin'ny andro sabata. Dia mirary ny soa indrindra aminao dia aza adino fa rehefa tsy misy baiboly dia tsy misy sakafo maraina. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao tokoa izay mamboly zavatsoa ao anatinay, manao izay tsy hahafaty ny fanahinay. Ampio izahay ary taome amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy hatory, tsy ho faty, tsy akory fa velombeloma mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Fa azo ny fomapanahinay mba handray ny teninao izany isa-maraina
mba azo sakafo avy aminao ary hatanjaka ara-panahy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.